Skaffa lanona. Tribunal administratif d'Antananarivo. Jugement numéro 163/25/EL du 17 janvier 2025 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections communales et municipales du 11 décembre 2024. Région Analamanga, district Antananarivo, commune urbaine Antananarivo, Renivohitra. Inscrits 665 548. Votants 249 649. Blancs et nuls 8 599. Suffrages exprimés 241 050. Taux de participation 37,51%. Quotient électoral 4 382,73. Résultat. Numéro 1, indépendant, Yarivu Mandrous. Voix obtenue 2176, soit 0,90%. Candidat numéro 2, Tiatan Razan, 29 222, soit 12,12%. 3. RTM 3858, 1,60%. 4. Tico Madagascar 88 219, 36,60%. 5. Indépendant Munjaraondevo 1665, 0,57%. 6. Mouvement Gascar 13 380, 5,55%. Candidate numéro 7, isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina 102 830, soit 42,66%. Maire élu. Candidate numéro 7, présenté par isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, Madame Ramanantsoa Arlala. Zao isika dia hiditra amin'ny fametrahana ny samboadin'ny mera vaovao. Nangavy ampanajana ny Andriamatoa, ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany mba hiakatra ety amin'ny Lapiazo anao izay fametahana ny samboady izay.
ambara fa voapetraka amin'ny fomba ofisialy ho be ny tanànana Tananarivo renivohitra madame Ramanantsoa Harilala. Amin'ny alalan'ny fanjakana Fohibe, Andriamatoa Andry Rajoelina Nirina sy Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Tsay Christian izay soloniko tena eto no hiara-bananao madame Ramanantsoa Harilala amin'ny maha be ny tanànanao voafidy teto Antananarivo renivohitra. Mafy ary maro ny andraikitra izay ho miandry anao, nefa mino sy manantena izahay fa eo amin'ny fitarianao dia handroso Antananarivo renivohitra. Izahay dia tsy hamelanao irery fa eo akaikinao mandrakariva, ka aza misalasala manantona indrindra ny préfecture rehefa misy zavatra mampisalasala. Tsy ny eo anivon'ny préfecture mihitsy no hiteraka hisatra ho an'ny fampandrosoana Antananarivo, fa vonona hatrany ny hanampy anao. Maleova malasana madame be ny tanàna ary miandry anao vahoakana Antananarivo. Farany lanona. Tafapetraka Soamatsara ny Samboady miarabanao Ramatoa be ny tanànana Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana izao dia hamonjy ny toerany Andriamatoa préfet Antananarivo izay ho Andriamatoa be ny tanànana Antananarivo renivohitra. Kafanana! Zay! Yara mandroso! Zay! Dia! Sai! Right! Ro! Right! Right! Ro! Right! Ankehitriny dia anatanteraka ny fisafona ny andiany Ramatoa be ny tanànana Antananarivo renivohitra.
manasa antsika rehetra ahazo toerana tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tapitra ny lanonana ara-miaramila. Amin'izao fotoana izao dia hiroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika dia ny fandraisam-pitenenana ifandimbiasana. Ankehitriny ary ampanajana no anasana an'Andriamatoa Andriantsitohaina ny aina Franck Michel minisitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany iroso etiany laona andray ny fitenenana. Amin'ny fofeny fifaliana no hiara-banantsika rehetra androany amin'izao andro manadanja ho an'ny tanàna Antananarivo izao. Salama re tompoko. Amin'ny fofeny fifaliana koa no hiara-bana manokana anao ary lala Ramanantsoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, Madame le maire. Andriamatoa filohan'ny anteny miaran-doholona. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo ho an'ny lalam-panorenana. Ramatoa filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena. Ianareo minisitra namana. Ianareo ny boafidy tsy sakanavaka. Loholona solombavam-bahoaka. Ben'ny tanàna mpanolotsaina ny commune. Andriamatoa gouverneur amin'ny faritra Analamanga. Sy ianareo gouverneur an-namany. Andriamatoa préfet de police an'Antananarivo, Andriamatoa filohan'ny délégation manokana, ianareo chef district, ianareo chef fokontany, ianareo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra, ianareo lehibe ny vondrana police municipale sy mpamonjy voina, ianareo mpiasan'ny commune an'Antananarivo renivohitra, ianareo manakaja sy manamboninahitra manatrika etona, tompoko lahy sy tompoko vavy. Nandalo fifaninanana enjana ny fifidianana fa azo tamin'ny fomba madio sy mendrika ny fandresena. Fandresena izay manamarika ny fitokisan'ny vahoaka n'Antananarivo anao, Madame le maire. Izay manaprofo ny herinao, ny fahavononanao ary manamafy ny vina izay anananao ho an'ny tanànantsika. Ramatoa ben'ny tanàna. Ankehitriny ianao dia miroso amin'ny fanompoana nyity tanàna ity mandritra ny 5 taona ho avy. Fanolorany tena feno sy fanompoana tsy misy fitsaharana izany. Na alina io na andro. Any mahaben'ny tanàna teo aloha milaza aminao Madame le maire fa asa sarotra ny miandry anao. Asa izay nitsapainao tanana nandritra ny fotoana fohy fa mbola voasantionana io. Fa afaka milaza aminao koa fa asa manome fahafinaretana sy fahafahampo anefa izany. Raha vita pahamendrena, raha tanterahana amin'ny fo madio. Ny mafy indrindra, na dia ezaka lehibe aza no atolotrao, sarotra ny mahafaly ny rehetra. Na voavaha aza ny olana maro, tsy misy fetrany ny faniriana andrasan'ny tanàna, ny andrasan'ny vahoaka, ny andrasan'ny politika. Mahafinaritra no andrasany, mahasoa ny adidinao. Koa aza kivy, aza malahelo, eto amin'ny fahamarinana, eto amin'ny fitiava-tanindrazana, ary eto amin'ny fitiavana ny tanànantsika. Ianareo mpiasan'ny commune, manentana anareo hanohana ny Madame le maire, amin'ny hery, amin'ny aina, amin'ny fahavononana, amin'ny fitsangananareo anaty fahamarinana. Tsy misy mahasolo ny asa mendrika sy feno fahazahoan-tena.
Tsy maintsy apetraka oloa laharana ny tombontsom-bahoaka fa tsy ny tombontsoa manokana. Nandritra an'izay fotoana fohy izay, samy natsapa isika rehetra fa nisy fahalemena ny lavitra sy ny fitondran-teny. Amin'ny lafy ny fandaminana, fitsipipehezana ary fahamarinana. Ko miangava anareo ny tenako, hiara-androso amin'ny fanajana sy fampanajana izany. Ry vahoaka n'Antananarivo, toany Madame le Maire, magataka faharetana sy fandeferana, tsy asa mora ny manatsara ny tanàna, digana maro vao tonga amin'ny fampandrosoana, na dia nisy ary niezaka natao, mbola betsaka ny asa miandry. Hiezaka isika rehetra hanatanteraka izany, amin'ny fiara-miasa, fiara-mientana ary firaisan-kina. Efa ampy izay ny korotana politika sy ny fikorotanana izay nitranga. Ny vahoaka dia maniry hifantoka amin'ny fiainany sy ny asany andavanandro. Ko tonga amin'ny fotoana mba hahafahantsika hiara-iasa anatin'ny fahatoniana. Hiala amin'ny ady sy ny fifandrafiana. Ary hifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana. Raha matoa ben'ny tanàna, andraikitra lehibe no ankinina aminao. Anjaranao no manohy ny ezaka ho fanatsarana n'Antananarivo amin'ny fahavononana sy fahasahiana. Matoky hafahanananao izany fahavononana sy fahazotoana izany, izay tena ilaina amin'ny andraikitra masina izay sahaninao. Mamerina ny fiarabananao maniry soa anao, maniry fahasalamana sy faharetana amin'ny adidy miandry anao, maniry fahombiazana ho anao koa, satria ny fahombiazanao dia ho fahombiazantsika rehetra eto amin'ny tanàna. Ho eo anilanao any Andriamanitra amin'izay andraikitra masina sahaninao izao Antananarivo tanànantsika, misaotra indrindra tompoko. Ankasitrahana Andriamatoa minisitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ny amin'izay fandraisam-pitenenana izay mankasitraka tompoko. Alohan'ny hirosoana amin'ny fandaharam-potoana manaraka dia hiangaviana isika mpanao gazety tompoko mba akasisiny ato amin'ny ilany ankavia sy ankavanana mba tsy hanakona ireo olona nasaina. Misaotra tompoko. Amin'izao fotoana izao ary dia ampanajana no hanasana any Ramatoa ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra hiroso anao ny lahateny. Fitiavana, lalipaka, atom-poko ho an'Antananarivo no ijoroko eto. Mba ho tanàna mandroso, milamina, maitso ary mahatehoana ny tanànantsika. Andriamatoa filohan'ny Sénat, Ramatoa vice-président ny Assemblée nationale, ny filohan'ny CENI, ianareo membre en gouvernement, ianareo masoivo sy mpisolo tenany fikambanana iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara, ianareo loholona sy solom-bava-bahoakany Madagasikara, Andriamatoa gouverneur amin'ny faritra Analamanga, ianareo ben'ny tanàna namana rehetra, Andriamatoa préfet Antananarivo, ianareo lehiben'ny district
ianareo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola, ianareo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-piangonana, ianareo avy amin'ny sehatra tsy miankina, ianareo manamboninahitra na sivily na miaramila amin'ny lahamboninahitra misy ianareo avy, tomboky lahy sy tomboky vavy. Ampifaliana sy ampanetretena lehibe no andraisako ny fitenenana manoloana anareo eto anio. Andro lehibe tokoa ny anio satria andro andraisako ny fitantanana ny tanànan'Antananarivo dia ity tanàna mamitsika ity. Voninao say ao hoe ho anilanareo mandrakariva aho ary hieno sy tady miaraka aminareo ny fomba rehetra anarenana ny tanànan'Antananarivo. Miandro zao ianareo, ahoana be ny tanàna vaovao io, ho an'izay mety mbola tsy mahafantatra. Olona tsotra ao, olon'ny fihavanana ao, tsy manana fahavalo politika. Ny an'ny fahavalo iraisantsika dia ny korotana, ny tsy fandriampahalemana, ny fahantrana. Koa andao ampio ao, ianareo rehetra izay manana maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ianareo mpiara-miasa amiko eto anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo. Ianareo rehetra tsy akanavaka, isika miaraka no afaka hitondra ny fampandrosoana, ametraka ny filaminana, mba hiaina ampiadanana, mba ho tena modely izao, ianao, isika ho an'ny zanakitsika, ho an'ny tanoratsika izay mijery mandinika. Koa matoky aho fa ho avy mamiratra ary ho tena rehare ny tanànan'Antananarivo ary adana ampinaritra ny mponin'Antananarivo. Ny vinany filoham-pirenena dia ho modely Antananarivo, ho modely eto Madagasikara, amin'ny lafiny fitantanana, amin'ny lafiny fampandrosoana, amin'ny lafiny ara-tsosialy, ka tsisy ho adino na ho voailikilika. Androany dia nasaiko eto avokoa ireo izay solotena afaka hiaraka. Ao ny présidentny 192 fokotany, mihoatra ny 520 izy ireo no eto. Ianareo no eny fotony, ianareo no tena miaraka amponina, andao hiara-iasa. Nasaina eto koa ny chef district izay miandraikitra an'izy ireo, andao hiara-iasa. Ao ny délégué d'arrondissement izay mpiara-miasa eto anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo, andao hiara-iasa satria ianareo no solotenan'ny commune eny anivon'ny arrondissement tsirairay misy anareo.
ary ianareo mpiara-miasa amiko eto anivon'ny commune urbaine an'Antananarivo iray isika efa nanolo-tena ny anompo ny mponina Antananarivo efa nanolo-tena ny hiasa ho an'Antananarivo misokatra ny varavarana iarahantsika mijery ny fomba rehetrarehetra anarenana ny tanànantsika mba ho faly ny vahoaka an'Antananarivo amin'ireo tolotra izay andrasany amintsika ary mba tena ho vahaolana anivon'ny fiarahamonina isika ary isika miaraka isika mirahina izany no ahafahantsika mampiseho ny fahaizantsika miasa sy ny finiavantsika anarina an'Antananarivo koa faranako izao lahateny izao amin'ny teny fisaorana tsisy akanavaka an'ireo tompon'andraiky mpanjakana manatrika eto ny fahatongavanareo maro dia maneho ho anahako manokana ary ho am-ponina Antananarivo fa tsy ho diso fanantenana izy ireo ny fidy ny fampitoniana sy ny fandrosoana ny fidy ay ho be ny tanàna an'Antananarivo satria ianareo dia metanana iara-iasa ary hitondra an'Antananarivo ao anatin'izany fampandrosoana tena izy izany. Eto koa dia misy be ny tanàna avy any amin'ny eraky Madagasikara misy loholona misy gouverneur tsy ho tany saiko fa misaotra anareo manotriny ny fahatongavanareo dia mampiseho ho an'ny mponina ho an'ny vahoakany malagasy fa isika rehetrarehetra tompon'andraikitra dia mifandray mifampizara isika rehetra mitady vahaolana mba hanomezana fiainana mirindra milamina ary mba samy tia-pandroso ny any amin'ny faritra misy atsika avy isika koa fahatongavanareo androany manotrina izao lalonana izao dia manamafy bebe kokoa ny fiarahantsika ary ny tanjona iray izay lalipaka tia-pontsika dia ny ampandroso any Madagasikara. Ho an'ny association maro izay nasainy eto ny association ny mpanasa lamba vehivavy mpanasa lamba eto ny association n'ireo olona manana kilema eto ny association ny zokiolona eto ny association ny mpanao fanatanjahantena sy maro hafa ihany koa eto ny solontenan'ireo mpitondra fivavahana rehetra na saina tsisy akanavaka manana adidy andraikitra miaraka isika ny amin'ny fanabeazana fanetanana ny olom-pirenena ny pray fikambanana amintsika mba ho tena olom-pirenena mandray andraikitra satria raha ny tsirairay no mandray ny tandrify azy dia afaka manantena isika fa isy fivoarana ary handroso ho tsara ny tanànantsika koa misokatra manareo ihany koa ny varavaran'ny commune urbaine an'Antananarivo aza misalasala torohevitra omehevitra ary andao hiara-iasa anao an'izany fanabeazam-pirenena izany isika. Ho anareo namako ao amin'ny sehatra tsy miankina misaotra anareo atonga maro androany manotrina ahy satria fanotrona anareo
dia maneho ampabe-maso ny fahavononanareo andray anjara ny amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo fa indrindra ijerevantsika ny mponina Antananarivo izay mila ny fanampitsika, mila ny fiaramientantsika mba iaina ao anatina iaina fiainana tsaratsara kokoa na ara-tsosialy na ara-piarahamonina. Ary misaotra anareo dia angatahako mba hitsangana kely nareo satria nareo zany no azoko lazaina hoe tohana lehibe ho an'ny commune urbaine d'Antananarivo. Le secteur privé qui est présent aujourd'hui, si vous pouvez vous lever pour que je vous vois, que nos regards se rencontrent, parce qu'aujourd'hui, en étant présent, vous démontrez votre engagement pour la ville d'Antananarivo. Misaotra tompoko. Zay zao le zavatra mbola mila ianarako. Satria nampitsanganako ny secteur privé, tsy nampitsanganako ny hafa. Fa raiso fa mbola voalohany androany. Ary izao dia olona azo ifampiresahana tsara. Ary olona tsy mba torofo. Ary tsy adiniko koa zany ny izay voafidy niaraka tamiko ny conseiller municipal mba angatahako nareo hitsangana satria efa manomboka amin'ny fitsanganana mba ho hita ianareo dia misaotra anareo ary manantena anareo tena hisy olo-tena anireo izay mifidy anareo teny anivon'ny arrondissement atsika tsirairay. Ireo mpiara-miasa amiko eto anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo, azafady koa mba angatahako hitsangana 4200 ny mpiasa eto anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo ary ireo no staff de direction miaraka amin'ny délégué d'arrondissement. Misaotra anareo ary manantena fiara-miasa aminareo. Ny président, ny chef fokontany tarihan'ireo chef district mba mangataka anareo hitsangana koa azafady. Misaotra tompoko. Dia faranako ny lahateniko ary izao no amaranako azy. Isika rehetra miara-mandroso. Isika rehetra tsy maintsy mandresy. Mandresy ny fahantrana, mandresy ny korotana, mandresy ny fahakalana. Satria anao antsika rehetra Antananarivo. Misaotra tompoko lahy ary mankasitraka tompoko vavy. Ny politika dia tsy azo adino. Ary isaorako, ankasitrahako ireo antoko politika rehetra
ary atsangako izy ireo satria ny fiarahana, ny fanohanana, ny fahatokisany nareo rehetrarehetra tsy tononoko no antom-pisiko eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo androany. Ary na dia lany avy amin'ny vondrona ary aho dia Antananarivo renivohitra. Fa ianareo izay mijoro eto dia ankasitrahako ary mbola manantena sotra tompoko manantena amin'ny politika dia tsy ho sankana intsony ho an'ny fampandrosoana ny tanàna. Ary ny tena anatanteraka ny asa izay tsy vita ny commune urbaine Antananarivo dia ireo membre ny gouvernement koa atsangana ianareo ary izay eto dia andraso mahazo manonona ve? Tsy mahazo manonona hono aho fa mitsangana ianareo fa mifijoroanareo dia mariky ny fiarahantsika miasa ho an'ny ho avy. Misaotra tompoko. Makasitraka raha lany aho dia nanontany tamin'ny chauffeurako, efa mera ho azy zao, miova ve aho zany? Ahoana amin'izay ho azy zao no tokony ho ataoko? Dia ozy izy mantsy aho, madama, aza miova ianao. Mila olona akaiky eo amin'ny vahoaka ny mponina Antananarivo. Pour mes amis qui, je ne sais pas si vous avez tous vos casques traducteurs, je suis prête à relever le défi pour Antananarivo. J'espère vous avoir à mes côtés pour me soutenir, pour qu'ensemble, nous apportons un changement positif. C'est qu'ensemble que nous pourrions apporter un bien pour la population, pour la ville. Je ne suis pas... C'est ma première sortie, ça devrait être très officiel, mais je veux aussi rester moi-même. Aujourd'hui, c'est la journée de cérémonie de mon installation. Je serai une mère, un maire, mais c'est vrai, je serai une mère pour Antananarivo, pour la population d'Antananarivo. Et je serai un maire proche de la population. Et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour apporter un changement positif. Et je mettrai en premier lieu le Fiavanan, où l'on se concerte, où l'on trouve ensemble des solutions, où l'on se serre les coudes et on avance. Aujourd'hui, je vous remercie de votre présence. Merci à chacun de vous. Zay vao tena hifarana, afa-po aho, voalazako ny tataopoko. Makasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.